Mbola pitsikina trano iarahana aminao anatin'izao fampahalalam-baovao faharoa fety lavitry MATV izao manasana hoatranina ihany koa hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Nampatsiahy ary tamin'ity androany ity Ramatoa Atala Beatrice izay filohan'ny senita fa tsy tokony isy ny kandida manao fampelezan-kevitra mialohan'ny daty ny 27 ny volana novambra izay fotoana anombohany izay fampelezan-kevitra izay tokony hoesorina araka izany ny kandida ny sarin'ireo kandida efa eny amin'ny fidanana solombavam-bahoaka izay mipetraka eny amin'ny fiarakodiany izy ireo. Amin'ny zoma ho avy izao kosa no fotoana voatondro amoahan'ny CES ny voka-pifidianana tamin'ny fifidianana voalohany ny fifidianana filoham-pirenena teo ary amin'ny fotoana io ihany koa moa no amoahan'ny CES ny fanapahan-kevitra momba ny fitarainana sy fitoriana napetraka teo anivony ity fitsarana ity momba ny fifidianana izay tanterana farany teo ihany. Fa mankalaza tamin'ity androany ity ny fotoana nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny lavapiringa nankalazana tany Mandrangombato izany ho atsika ary ny loha hevitra amin'ny fidina tao anatin'izany dia hoe na antrano na ankalamanjana mampiasa gabone ho antoky ny fahasalamana sy ny fahadiovan'ny tanàna. Andeha ary isika iroso ao anatin'ny ireo atsipiriany vaovaka atombokantsika ao anatin'ny lafiny ara-politika izany fampahalalam-baovao izany. 12 andro aoriana namohan'ny senita ny vokatra vonjomaika tamin'ny fifidianana ary dia farafahatarany ny zoma ho avy izao no ampahafantariny CES ny vokatra farany amin'ny fifidianana. Efa fantatra amin'izao fotoana izao ny fotoana anaovana ny lanonana famoahana ny vokatra ofisialy izay moa vola ravoavy sy tsiry Rakotoarson mitondra ny andinindininy izay. Ny zoma ho avy izao manomboka amin'ny 10 no voatondro amoahan'ny CES ny voka-pifidianana farany amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany. Amin'ny zoma io no fantatra izany ireo kandida roa hiatrika ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena io izao tanterahana ny 22 Desambra. Ankoatra ny fanomezana ny valim-pifidianana dia amin'ny UNQ no amoahan'ny CES ny fanapahan-kevitra momba ny fitarainana sy fitoriana izay tonga tao amin'ity fitsarana ity. Raha ny zava-misy eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandriana etsy Ambohidahy indray hatramin'ny androany dia mitohy ny asa tanterahany mpikambana ao amin'ny CES. Ny fampitahana ny PV mirakitra ny voka-pifidianana tamin'ireo birao fandrajaham-bato misy fitarainana no tena asa tanteраhan'izy ireo. Ary raha ny feo mandeha dia azo evena ny sy ny fanafanana ny valim-pifidianana tamina birao fandrajaham-bato sasansasany. Raha ny fisotro ny asa eo anivon'ny CES dia tombanana fa any amin'ny alakamisy vao hanapaka fanapahan-kevitra farany momba ny kandida tafita afaka efa nina fiodinana faharoa izy ireo. Nanomboka androany kosa no nanaparitaka ny fanasana amin'ny fitoam-pitsarana famoahana izany fanapahan-kevitra izany ny CES. Anisan'ny asaina manatrika ity lanonana ity ary ireo tompon'andraikitra ambony atao amin'ny firenena ny filohan'ny andrim-panjakana ny kandida 3 amby 30 ny solotenany Masivovahiny miasa Simony eto amintsika ary ny mpanara-masony